Zandary iray kosa no nitolo tena tololo fotsy omaly ka nampalahelo ny nahazo azy. Ny lolo fotsy mantsy tonga dia manatona tsy asesika rehefa mahita fahazavana ka anjo vao mifampikasoka amin'ny jiro mahamay dia maty kilafirehatra. Dia tahaka izany tia niseho tany Tanambao-Nosy be ao amin'ny distrika ny Toamasina faharoa ity amin'iny lalana makany Folo Pointe iny, satria dia tonga nangataka ny basy Kalaknikov, tena tanan'ny fokon'olona ny tenany satria azo ny basy. Ity farany anefa tratry ny fokon'olona tany amin'ny jiolahy, vao avy nanafika mpivarotra teo an-tanàna ihany ny aliny 20 septambra 2024 lasa teo. Lasa ny vola 22 tapitrisa ariary na 60 millions de francs, saingy tratra ny fokon'olona ihany ireo jiolahy izay 7 nisany. Tsy tokony ho tratra izy ireo raha ny marina fa nitondra fiara tsy mataho-dalana. Vao nahita ny fokon'olona nanenjika anefa ilay mpamily ny fiara dia nanao ilay hoe raiso ary tongotro, dia iny izy nirifatra nandositra. Taitra ny jiolahy satria dia nadio ny lakana ny tany, samy niezaka nanahvitraina saingy tratra daholo ihany, be noho ny vitsy raha teo. Nahavariana fa tsy nahavita nampiasa ilay basy hitifirana ny fokon'olona. Niara-ny fitsaram-bahoaka avy hatrany izy ireo ka jiolahy roa no maty teo ny eo, ny 5 kosa ny naratra mafy, ka ny 3 dia ina ny ainy amin'izao fotoan'izao any amin'ny hopitaly. Ilay zandary kosa rehefa nitaky ny basy omaly dia nambara ny fokon'olona fa iretendro amin'ny jiolahy ka dia voadarika ihany koa ka mbola tsabony eny amin'ny hopitaly hatramin'izao.